Fiatanana daholo diloilo fanotsorana. Fanompontsampy no ho resahako sy sujet-ntsika androany. Raha vao miresaka fanompontsampy zany isika dia matetika ary tsy afaka eo am-bavan'ny maro litanie be hoe ny mpandala ny fomban-drazana, ry zareo mpamangy ladoany, mihetsika tromba, ireny mpitety tendrombohitra 12 mpikikiky tapa-kazo sy ny tahaka ireny zany dia tondroin'ny olona fa mpanompo sampy. Tsy ho am'izay ny debat-ntsika, tsy ho am'izay ny debat-ntsika fa mitondra exemple ity am-piandohana. Zay anambarako aminareo ny fanompontsampy izay mandavo olona be da be mihitsy am'izao vanim-potoana iresahantsika izao, ankoatran'ireny tondroina fa hoe fanompontsampy ireny. Dia ankoatran'iny resaka fomban-drazana iny dia isan'ny hoe tsy afaka eo am-bavan'ny maro koa ny finoana katolika. Satria ry zareo mpino katolika de lazaina fa mpanompo sampy ihany koa. Be sy ny maro no tanisan'izany sy mihirahiran'izany satria ry zareo dia mampiasa ny relika mivavaka amina sarisary vongana amin'ireo olo-masina zay efa maty tany aloha tany sy ny resaka toko saple zavatra ohatrohatran'izany. Dia hozy ny olona hoe katolika izany mpanompo sampy zany. Zay zany no hirahiran'ny be sy ny maro ihany koa. De ankoatran'izay zavatra anankiroa noresahantsika izay be da be koa ny olona no manondro andry zareo par exemple hoe ry zareo any amin'ny faritra Asie ny karana ohatra zao ry zareo Hindoa de mivavabavaka amin'ireny le dieu de Shiva, mivavaka amina elefanta, karazan-biby, ry zareo sinoa ihany koa mivavaka amin'ny dragona, mivavaka amina bibilava. De hozy ny olona hoe mpanompo sampy. De ankoatran'izany moa aty amin'ny côté européenne zao de ny greka tany aloha tany raha tsy diso nivavaka tamina avaratra, tamina tsy fantatro ihany koa planeta Jupiter, tsy haiko esprit le izy tsy de haiko loatra. Fanompo sampy daholo zany hoy ny filazan'ny be sy ny maro. Fa ny zavatra ho reveleko amintsika androany, ny zavatra ho potsiriko amintsika androany ary tena hoe mirongatra be amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao resaka fanompontsampy dia côté dogme de tsy inona fa ity resaka hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny anaran'ny mpamonjy ity. Fanompontsampy grave be io be da be mihitsy ny mpino no tratran'io, be da be mihitsy no tratran'io am'izao tsika resaka zao. Maninona no miteny hoe fanompontsampy mandripaka mpino be io am'izao vanim-potoana iresahantsika izao? Jery andry Silibera ianao Rakotoarimanana, ry Rosito tsy iza le namana Vany Majunga iny ry monsieur Sofetim, misy mpino be da be ao aorinany ao iza ihany koa ry Zokotahina, ny zavatra rehetra ambarana de miodikodina eo amin'io hoe teny hebreo. Zany hoe io langue hebraika io, i teny hebreo no asandratry zareo ary io mihitsy no apetraky zareo amin'ny toerany hoe famonjena mpamonjy. Ankolaka le izy ary misy tena mivantana mihitsy. Satria miodina eo amin'io resaka teny hebreo io daholy ny atao hoe lakile am-pamonjena rehefa tena skany ianao ny zavatra ambarany zareo. Dia jereo tsara ny mahafanompontsampy le izy rehefa toerinao na potsirinao araka ny toko sy andininy ao amin'ny baiboly na toerinao ilay fampianarana surtout ciblenao
toranao ny zanatsipika dia ny tenin'Andriamanitra zany lay sampy teny Hebreo fa tena miakatra afo be ry zareo, miakatra afo be ry zareo ary tena renao mihitsy le fanahany sampy ao anatin'ry zareo mitrena sy monsieur manifesté manohatra be fahatany ny fahamarinana hoentinao manapotsitra an'ilay sampy izay ianty-sapazan'ny zareo. Veriko indray zay moa zay hoe ianty-sapazan'ny zareo. En vérité zany ny zavatra mahalaza any zavatra resantsika eto hoe fanompoan-tsampy dia satria ry zareo miaty sampy amin'ilay teny Hebreo. Ary zay no mahatonga andry zareo mihodikodina eo amin'ilay resaka hoe teny Hebreo satria miaty sampy amin'ilay litera Hebreo zareo, miaty sampy amin'ilay soratra Hebreo zareo, miaty sampy amin'ilay fomba fanao Hebreo zareo, miaty sampy amin'ilay kultura israeliana ry zareo. Dia aminazy sur et certain mihitsy any ankamaroany tsy problème aminy zany vokatry ny fanahy zany. D'ailleurs tsy de naheno hoe mampianatra an'izany ve na mizara an'izany le ankamaroany zareo ohatrany tsy de nahita firy hoe mampianatra ministera, mampianatra ny sainteté, mampianatra ny repentance, mizarany amin'izany zareo tsy de naheno firy tsy mahita mety misy miteny aina angamba fa hoe pour attirer les gens na hoe pour séduire les gens fa à la base ny doctrine andry zareo dia io resaka teny Hebreo ary tiandry zareo mihitsy mahazo aina mihitsy zareo rehefa miaty sampy amin'io teny Hebreo io ny mpino hoe maharesy lahatra mpino zareo miala amina antoko-pinoana anankiray dia makany amin'ny zareo manaraka finoana miteny amin'ny fiteny Hebreo. Zay mahatonga ana amin'ny teny lasa fiantsapazana mihitsy ilay teny Hebreo, miaty sampy amin'ilay teny Hebreo dia zay no mahafanompo sampy amin'ilay izy. Io sampy resaka teny Hebreo io mandripaka olona be io amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Mbola betsaka ny sampy reny le hitanareo reny le pastora dokadokafana ireny reny le ohatran'ry tsaratsara ny lanjaina mihitsy sampy daholo reny misy tsy mahazo aina indray zany amin'izao zavatra resantsika izany, misy tezitra mihitsy, misy manompa mihitsy zao any fa tsy maninona fa ambarantsika foana ny fahamarinana sampy daholo reny ohatran'ireny artista évangélika deraina sy adorena sy indraindraina rehefa misy fahamarinana ambara mikasika an'ireny artista évangélika ireny dia tena tsapanao mihitsy ilay fanina derrière tena hoe se défendre à la place an'ireny artista ireny nefa ampidera izany hoe tokony hoe ho arovanao na hoe tokony ho défendenao misy antony ao zany, misy efa esprit ana olona miankohoka amin'ireny karazana artista ireny zany ao matoy ianao miaro an'ireny artista évangélika ireny dia zay mahasampy anazy. Ny fisehoan'le sampy iny hoe amin'ny endrin-javatra be da be fa tsy voatery hoe io misy sarivongana dia ohatra hoe mason'ny Maria renin'Andriamanitra ny vavao anay mpanota na ohatrohatro zay zany tsy fantatro tsy haiko, tsy voatery ho zany le izy hoe io misy sarivongana ngeza be anankiray na hoe io misy vatakazo dia hosorana menaka, tsy voatery ho zay le izy fa arak'ilay nambarako teo hoe any amin'ny dogma ihany koa. Ary io indrindra tio sisehantsika ety hoe resaka sampy dia anarana amin'ny fiteny Hebreo, tsy maintsy tononona amin'ny teny Hebreo. Ny tena zava-doza dia manozina mihitsy ry zareo ary ny olona mpanozina dia mazava ho azy fa olona mpanompo sampy. Jesosy Kristy tsy nanozina izany izy malgré ary izy teo amin'ny hazo fijaliana dia izao ny teny Jesosy Kristy hoe mamelà ny elony fa tsy fantany izay ataony tamin'ireo izay nanao ny tsy nety taminy nanapatra taminy nikendy azy namono azy fa ireo olona voapetaky ny vy mamay ny fisainany sy ny fieritreretany ireo mpanompo sampy teny Hebreo raha vao toherinao ny fampianaran'ny zareo, toherinao amin'ny fahamarinana ara-tsoratra masina toko sy andiny ny resaka eto fa tsika tsy manohatra
tsy mitolona amin'ny fomandra zay ny malaza azy de tena renao mihitsy le fanahitsampy ao anatin' zareo ary manozona sy misy mitendratsy misy manompa mihitsy zay ny pirofo fa Andriamanitra tsy izy Andriamanitra sampy ilay tompondry zareo. Tena mampanahelo amin'ilay izy de inversendry zareo indray le fahamarinana hoe ilay Jesosy Kristy izay tsy ambaran'ny baiboly hoe tsy maintsy tononona hoe Jesosy indray no lazainy zareo fa anaratsampy dia ilay anarana hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo indray indray no ambaran zareo fa anarana tena izy. Gravy gravy ka ohatrohatran'izany ny fiasan'ny demonia any amin'ny tontolon'ny sampy sy any amin'ny esprit fanimpotsampy. Zany zavatra teneniko zany zao tsy hoeken'ny olona mihitsy zany surtout ry zareo mpanompo sampy manompo sampy inona moa manompo sampy an'ilay anarana tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo tsy anaiky an'izany zareo tsy miaccepte an'izany zareo tsy marina zany aminy tsy marina zany aminy ka za moa afantatrareo fa za rehefa mizara eto de tsy mitady hoe tsy maintsy raisinao any zavatra teneniko ohatrandry zareo hoe tsy maintsy tononona teny hebreo ny anaran'ny mpamonjy fa ny anahy fahatsapana atao amiko sy par discernement sy par rapport amin'ny fandinihana baiboly de zaraiko fotsiny ny fahamarinana voarayako de après za tsy miteny mihitsy hoe tsy maintsy raisinao io na tsy maintsy satria fantatro fa tsy fanahy avy amin'Andriamanitra tsy toy izay sady ny olona ihany koa tsy manova olona fa ny fanan'Andriamanitra tsy toy irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay no manova olona. Attention nefa fa eo ambanin'izay dia libre arbitre foana ny olona zany hoe rehefa vonona ilay olona ny handray misy faharesen-dahatra ao anatin'ilay olona miaiky izy zany hoe misokatra ny porte ouverte ny resy lahatra izy zany hoe initiative no andray an'ilay famonjena andray an'ilay anarana Jesosy Kristy anary an'ilay anaratsampy hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo de amin'izay fotoan'izay afaka miasa aminy ny fanamasina. Zao kosa nefa tsy anaratsampy ilay izy raha ohatra ry zareo manaiky fa peu importe na tsy amin'ny teny hebreo raha ohatra hoe Yeshua Yahoshua je sais pas tsy haiko izay antsoina azy Jesoa le izy anie resaka fonetika anie nahatonga le izy hoe Jesosy Jesoa zay le izy zay ohatra hoe Yeshua dia amin'ny teny gasy le izy zany phonétiquement de raha à travers ny prononciation zany le izy raha ohatra hoe tsy mijery an'ilay soratra anao le hoe tsy maintsy soratra teny hebreo fa lay fiainona zany no raisin'ny sofinao lay sofla zany lay roaka de hoe Jesoa Yesoa de ry zareo voapetaky ny vy mamay no fisainany sy ny fieritreretany ry zareo mpanompo sampy tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny anaran'ny mpamonjy dia avy hatrany zareo de tsy mahalala biby afa-tsy saoana jonjorombona be ny teny hebreo littéra hebreo tsy misy lettre J tsy misy lettre inona koa S O ridicule be le izy ka ny butin'ity partage ty moa zany tsy anireko an'izasiza tsy hoe anamelohako an'izasiza ihany ko fa famantarako fotsiny fizarako ny famantarana ny amin'ny discernement fahafantarana fampahafantarana ny amin'ny hoe sampy fa ny ankamaroan'ny olona variana ny amin'ny resaka hoe sarivongana any amin'ny idolatria fa adin'ny olona lay esprit sofla mitsoka be am'izao tsika miresaka zao dia lay esprit idolatra any amin'ny tontolon'ny dogma zany grave be mihitsy io zavatra resahantsika eto io hoe resaka hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo io ny anaran'ny mpamonjy mandripaka fanahin'olona ary miaspire fanahin'olona be da be mihitsy izy io de ny ankamaroan'ny olona izay lavo ao amin'io resaka hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo io ny anaran'ny mpamonjy amin'izay fanimpotsampy zay mampanahelo fa tsy hitanao eny amin'ny zareo ny vokatra ny fanahy tsy hitanao eny amin'ny zareo zany resaka hoe fitiavana izany hoe
zavatra ohatrohatran'izany ny zavatra any ambony saino ny zavatra any ambony mampanay elo fa tsy teny amin'ny zareo zany en général lalabazy zany nefa ny baiboly tena mampianatra mihitsy ary miteny mazava tsara hoe ny soratra mahafaty ny fanahy no mahavelona dia arindry zareo mihitsy lay côté esprit côté fanahy fa aleondry zareo lay soratra mahafaty amin'ny teny hebreo iny no iantsam-pazany zareo zay lay izy zay ity zay ity hoe fanompontsampy tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny anarany mpamonjy zay le izy ry monsieur Gilbert Rakotormanana ry monsieur Rosito ry Zokitaina tsy fantatro izavy nareo mpanompo sampy amin'ny resaka hoe tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny anaran'ny mpamonjy io samy mandeha ny tena aoka isika hitodika amin'ny fivavahana tena marina sy ankasitrahana en esprit en vérité averiko indray fa ny soratra mahafaty ny fanahy no mahavelona raha soa tianao Jesosy